mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa tratra ity talata faha-telopolo ny volana desambra ity ny mofinaina izay nalahatra ny foiben'ny sampana sekoly alahady ho antsika dia ny taratasy nosoratan'ny Petera ho antsika, Petera faharoa toko fahatelo andininy faha iraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo. Fahitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny hiavian'ny andro an'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevina ny lanitra ary andoro sy ampihempo ny tenany zavatra rehetra, kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahasotomba ho hita tsy amana-tsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana, ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrenany menazy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo dia misy zavatra saro-pantarina izay aholan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Na Petera moa na i Jesosy na Paoly dia samy miresaka, Jesosy amin'ny alalan'ny filazantsara miresaka ny hiafarany izao tontolo izao, miresaka ny haravany izao rehetra izao, ary antsipriany mihitsy ary moa nolazany Paoly izany, ary Petera eto dia manamafy izany mandiny fa dia ambin'ny folo hoe efa voalaza ny epistiliny Paoly amin'ny antsipriany mihitsy ho isika teo momba izany fiavian'ny tompo izany tokoray Korinthiana voalohany tonga dia ambin'ny folo lava dia lava, fa ivelan'izay dia manafatra ny Timoty izy, manafatra ny fiangonana maro izay naorina izy fa ho avy ny tompo. Ary eto Petera dia manamafy an'izany afatra izany hoe tsy maintsy ho avy ny tompo, tsy maintsy ho fara, tsy maintsy hisy fiafarany izao hita rehetra izao. Raha mamaky ny filazantsara isika sy mamaky ny soratry Paoly dia azo lazaina ho zavatra telo lehibe ary fanamafisana ihany lazary resahan'ny Petera eto. Reto zavatra telo lehibe reto momba an'izany hoe fiavian'ny tompo eny amin'ny raha ho any lanitra sy tsara ny velona sy ny maty. Voalohany dia hitantsika Matteo toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo sy ny manaraka ny hoe rehefa ho avy ny tompo dia hanamarika an'izany fiavian'ny tompo izany ny fikorontanany zavatra, ny fikorontanany zavatra, ny ataontsika hoe ny fahatompitondran-tena faharavaniny ataontsika hoe moral hatrany amin'ny fiainam-pianakaviany hatreo anivon'ny fiarahamonina io dia izay fitambotsorany ny atao hoe fahendrena faharavan'ny fihavanana, baikoin'ny volany olona, baikoin'ny filana ny olona, dia hitranga izay ataontsika hoe korontana isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina, korontana isan-karazany eo amin'ny mpiarabelona, ary isy firenena mely firenena sy ny sisa rehetra, isy korontana koa aza hatrany amin'ny tontolo iainana sy ny rehetra. Fa ny faharoa dia amin'ny zava-dehibe faharoa dia hitranga koa ny ataontsika hoe ilay fiviliana miala amin'Andriamanitra. Timoty faharoa toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, isy ilay apostazia, isy ilay fiviliana, fitenena ny ratsy ny anaran'Andriamanitra, fankahalana ny marina, fankahalana ny tenin'Andriamanitra, fanaratsiana an'Andriamanitra, fankahalana ny Kristy mihitsy, ary raha tsorina dia zavatra namarika ny farany.
Namarika ny farany koa de hitantsika ao anaty toko 4 koa de zao ipotra etsy erony karazam-pampianarana diso isan-karazany aniry ohatry ny anana ny karazam-pampianarana izay samy itombo teny fantatra ho manana ny marina ary karazam-pampianarana izay itombo teny fantatra fa manana ny tsara manana ny mety ary dia ao anatin'izany zavatra zany no anomana ny tompo atsika hoe tsy maintsy hitranga zany. Raha mijery zany tsika afaka malala de tsy hoe zava-baovao zany fa zavatra iainantsika isan'andro ary miamitombo isan'andro toy ny milaza amintsika fa marina la tenin'i Jesoa hoe rehefa mitranga zany de aza tonoana fa efa eo ambaravarana izy, efa eo ambaravarany Jesoa. Marina fa mety tsy amin'ny fotoanantsika olombelona, fotoanantsika nge 4 ora ndray andro, fotoanan'Andriamanitra hafa mihitsy ary tsy ray fanosanan'ilay andro akory ny zava-dehibe amintsika fa ny fahampahafantaran'ny tompo atsika fa efa akaiky izy, efa akaiky miafarany zao rehetra zao. Dia amafisiny Petera ary amin'ny 1:20 toko 7 ty hoe ho levina toy izany izao zavatra rehetra zao, ho levina zao rehetra zao rehefa tonga zay fiavian'ny tompo zay. De inona ary ny tokony ho toetsaitsika am'izany atao hoe fanomanana ny zoatra masina atsika fa ho avy Jesoa na tian'ny olona na tsy tian'ny olona, tsy hoe ny tsy finoan'ny olona zany no tsy ampisy an'izany fa tsy maintsy ho avy zany. Na ny siansa rangia manaiky an'izany fa tsy maintsy hifarana zao rehetra zao hoe ny fotoana fotsiny tsy hitoviana na ny fotoana ny mety tsy fantatry ny siansa fa zao tsy maintsy hifarana zao rehetra zao, tsy maintsy lalàna zay ataontsika hoe amin'ny tenin'Andriamanitra no miteny an'izany ary Jesoa nanafatra amina hoe lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina hoy Jesoa. No zany dia ho avy zany, tsy maintsy ho avy Jesoa hitsara ny velona sy ny maty, tsy maintsy ho avy Jesoa hitsara. Ary dia olona manahoana renao Petera? Fantatrao fa tsy maintsy ho avy, fantatrao fa misy farany ny zavatra rehetra, fantatrao fa ny zavatra tsara ataonao dia misy soetiny zany ho anao, ny faharetanao fantatrao tsara fa misy soetiny zany ho anao, tsy foana tsy akory mivikelezanao aina satria tsy maintsy ho avy ny tompo. Ny ratsy zay mitranga eto amin'izao tontolo zao de tsy maintsy hifarana. Inona ary ny tokony ho toetsaina? De manazava Petera hoe satria tsy maintsy hitranga zany, empo aza ny tenany zavatra rehetra. Fa isika kosa ao anatin'izany fitrangan-javatra de zao manantena lanitra vaovao sy tany vaovao itoeran'ny fahamarinana. Ary satria tsika resy lahatra fa mino fa tsy maintsy ho avy zao rehetra zao ary tsika kosa manantena miandry lay lanitra vaovao sy tany vaovao, lay Jerosalema vaovao. Apokalipsy toko 20, toko 20, ho avy Jesoa. Inona ny tokony ho toe-po eo am-piandrasana zay fiavian'ny tompo zay na ny fiavian'ny tompo amin'ny voninahitra na ny fiaviantsika anatona ny tompo amin'ny fahafatesana zay ny hitranga na atsika manatona azy amin'ny alalan'ny fahafatesana satria misy farako ny fiainana zanak'olombelona na ny tompo tonga ety amintsika araky ny fotoana efa nampahafantariny hoe ho avy izy amin'ny fotoana zay tsisy mahafantatra eny amin'ny rahoany lanitra. Dia inona ary ny toe-po? De hoe Petera manao hoe ny voalohany de izao aoka azoto, aoka azoto. Voalohany ampiasain'ny Paoly dia spodajo. Le teny hoe spodajo io dia tsy milaza hoe mazoto fotsiny fa tena mazoto mafy, miezaka mafy, tena miezaka mafy ao anatin'ny fitandremana satria ny tontolo iainantsika ankehitriny, ny zava-misy iainantsika ankehitriny de zava-misy manimba, zava-misy mandrava. No zany dia tsy maintsy mazoto isika satria lay fanahy ratsy de mazoto be, ny devoly tsy hoe mipetrapotsiny fa miasa satria fantany fefa fony andro no Jesoa. Ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe efa maratra mafy lay dragona fa mitsipaka farany izy satria efa ho avy
Jesoa nitsipaka farany izy ary zay voakasiky iny fitsipahany iny de tena mbola vo mafy mihitsy tokoa. No zany tsy maintsy mazoto miasa. Inona moa ny asa ataotsika? Mitoro ny filazantsara, miaina ny fitiavana, miaina ny fahafoizana, miaina ny fifaliana, satria ny fahalitoana, ny fahatezerana, ny fitiavatena zany de manjary fitaovan'lay ratsy ka manjary mahatonga atsika malaina amin'ny asa, mahatonga atsika malaina tsy mafana fo amin'ny asa. Rehefa tsy mafana fo amin'ny asan'ny tompo, rehefa manjaka opontsika ny fitiavatena, ny fahatezerana, de manjary mahatonga atsika manana paresse spirituelle, mahatonga atsika kamina de mivavaka. Satria indraindray mahita ny fiarahamonina malaina mivavaka, na mahita mpivavaka tsy maro toerana, na mahita maro toerana tsy mpivavaka, de zao manjary misy fahalaina miara-panahy anaty anatsika. De zay mahatonga ny Petereto miteny hoe mazotoa sopodajo mieza, aoka hiezaka mandrakariva. Miezaka amin'inona? Miezaka amin'ny fivavahana, miezaka amin'inona? Miezaka amin'ny asa tsara, miezaka amin'inona? Miezaka amin'ny finoana. Satria miandry, satria fantatsika ny zavatra andrasantsika. Zavatra andrasantsika tsy hoe tsy fantatsika, fa fantatsika ny zavatra andrasantsika, de ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ampanatenain'ny tompo ho an'ny mino. Io hita maso io ho levona. Miasa tsika karakara zay mety eo lentsika eto amin'ity fiainana andavanandro ty isika, fa tsy hoe kamo kokoroky hoe aka efa ho avy ny tompo de tsy hiasa, de tsy hanangan-javatra. Mifanohitra am'zany ny tenen'ny Petereto, sopodajo, vao mainka miezaka misy kokoa, vao mainka miasa misy kokoa, vao mainka manorona misy kokoa, manao ny tsara misy kokoa, manompo misy kokoa an'Andriamanitra. Zay fahazotoana zay fa tsy fahalainana ny tena zava-dehibe tsindrian'ny Paoly, tsindrian'ny Petera n'ity fianasantsika ny tompo ity. Fa ny faharoa Paoly de zao, ny zava-dehibe de tsy hoe mazoto fotsiny areo, tsy hoe miezaka fotsiny amin'ny asa tsara, fa izao aoka mihitsy anareo mba tsy misy tsiny aspilose, tsy misy tsiny, tsy misy kianina ny fitondrantenanareo amin'ny lafiny hoe ara-panahy, amin'ny lafiny hoe fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Aoka ho aspilose, zany hoe aokanareo ho tsisy kianina, hoenareo amin'ny teny frantsay hoe sans vice, tsy misy klema, tsy misy anakianana anareo, tsy misy hitenenana anareo. Ko malala ngambo itsika mietrehitra hoe miandry ny fiavian'ny tompo. Ahoana moa zany hoe miasa tsy misy kianina zany, manompo tsy misy kianina zany, manao zavatra tsy misy kianina zany am'izao andro zao, am'izao toe-tsain'ny olona tia manakina, tia mitsara, tia mora mahita ny tsy mety amin'ny fiainantsika zao. Ho mafy zany. Ary dia zay no mahatonga ny Petera mampifamatotra ny fiainantsika amin'ny finoana. Zany hoe sy ny fitiavana, rehefa miasa amin'ny mpitiavantsika, miasa amin'ny mpinonosika, manompo amin'ny finoatsika re zao, zay mahatonga atsika ho tsy manam-pondro eo anatrehan'Andriamanitra. Satria tsika miasa mpitiavana, miezaka mpitiavana, manompo mpitiavana, de zao manjary tsy manatsino anatrehan'Andriamanitra isika, satria ny fitiavan'Andriamanitra no entintsika miasa, de ny fitiavan'Andriamanitra no hita eo amin'ny fiainantsika. Fa hoy zany Petera manao hoe tsy hoe mazoto ihany ianareo fa indrindrandrindra koa dia ataonareo mihitsy izay hitombonareo, izay hitombonareo amin'ny fihavanana, ao anatin'ny fihavanana. Zany hoe sady miasa tsika ao anatin'ny toe-po mifaly sy matoky an'Andriamanitra, fa ny tsy tokony adonontsika de zao isika zanaky ny fiadanana, tsy zanaky ny fikitranana, tsy zanaky ny korotana, tsy zanaky ny fandravana, fa zanaky ny fiadanana. Miavako malala miandry ny fiavian'ny tompo ianao miandry sika, miandry am-pinoana, fa izao miasa tsika, tsy avelantsika ho ratsy ny anjaka eto amin'izao tontolo zao, tsy amelan'izany Jesoa. Tsy avelan'i Jesoa ny ratsy ny anjaka, tsy avelan'i Jesoa no ratsy no ameno an'izao rehetra zao, na de efa ho avy akaiky ary izy, na de efa tazantsika ho tazana miezaka mafy lay ratsy, de tsy avelan'ny tompo ny ratsy akory ny tompony teny farany, satria manana antsika izy, manana anao izy,
de tsy maintsy miasa isika araky ny tenin'ny tompo anao hoe tenim-bola manana ny mazavy ianareo de miasa, tenim-bola ho amponareo ny fiadanana, ny fifaliana de miasa amin'ny fanantenana. Raha avako mativa marana ity taona ty isika andro ray sisa de mandinika ny tenantsika isika. Mazoto ve? Kivy ve? De eto Betera manafaratsika manao hoe mazoto. Ary dia mba ho hitan'ny olona rehetra fa no amarin'ny tompo ianao, tian'ny tompo ianao ka manjary toy ny tsy manatsiny ao anatrehan'ny tompo, tian'ny tompo ianao ary ampitoeriny ao anatinao ny fiadana. Ny tompony anomenao herim-panahy, ny tompony hitantana anao ry havako malala ka na inona setrainao de izao ataon'ny tompo hitany manodidina anao fa azy ianao, azy miandry ny fiverenany eny amin'ny raha ho any lanitra de manompo azy mametraka ny fiainanao eo am-pelantanany mandrakariva. Vavakisika tompo am'zoranao zay no ny amin'ny teny fampanantenana omenao anay am'izao taona madio ifarany zao. Ampatsivanao anay fa ho avy ianao, tsy maintsy ho avy ianao satria marina ny teninao. Ho avy ianao ary mitona anay azoto miasa, ho avy ianao mitona anay mba ho tsy manatsiny satria miorina amin'ny fitiavana anao, ho avy ianao ary mitona anay atsiary fa ny fiadananao aty anatinay. De mivavaka izay tompo, misaotra noho ny amin'ny andro zay menao anay, volana ny fandimby, andro ny fandimby, fotoana ny fandimby ka hatratrananay ty andro madiva ifarana amin'ny taona ity. De fifaliana no entinay mamala an'izany, fankasitrahana no entinay mamala an'izany tompo, fangatahanay de ho tarihinao mandrakariva zahay, ho tarihinao mba hanana toe-po mazoto miasa, mazoto mity namana, mazoto mity mpiarabelona, mazoto mijoro vavolombelon'ny fahatsaranao. Dia mamela anelokay tompo, mamondraha fo aminay am'izay mety ho nampalahelo anao nataonay dia mafiso aty anatinay ny finoana sy ny fitiavana anao fa Andriamanitra mampitoetra ny faharimponao aminay mandrakariva ianao. Jereo ny tanindrazanay tompo malala, jereo ny malagasy rehetra am'izao taona ifarany zao, jereo amin'ny famindramponao ny fiangonana ho masina tsy misy betibetina. Misaotra Jesoa. Amen.